Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoroantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoroantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fanir. Nahoana ianareo no gaga ambanjigny lanitra eo, ry lehilahy avy any Galilea, tahaka ny nahitanareo an Jesoa niakatra agny an-danitra igny, no mbola atongavany indray. Alleluia. Magnano mbola tsara kory alantsika jiaby. Mpankafy mpagnaraka sy tapaka anty onjapeo mamitsika ety ny Radio Fanir 105.4 FM. Arabegny aby atsika jiaby tratranty alakamisy ankalazagna ny niakaran'i Jesosy Tompo agny an-danitra. Omezana eglizy loha hevitra atsika amin'izay fankalazagna lehibe zegny dia ny hoe omano ny iverenan'ny Tompo. Oregnesika amreo ten'Andriamanitra telarosiny eglizy amintsika ny famelabelaragna fa moaboasagna io loha hevitra io arahiny fampianaragna sy toritenin'ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson izegny ka andao tandrignesantsika ireo tenin'Andriamanitra ireo. Vakteny masina voalohany. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Ry Théophile, efa voalazako tamin'ny boky voalohany ny zavatra rehetra nataon Jesoa sy nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy no ny efa nomeny ny didiny tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiny. Taoriany ny jaliany dia maro ny pirofo nentiny nanamarina tamin'izy ireo fa velona tokoa sady niseho taminy nandritra ny 70 andro izy ary nilazalaza ny momba ny fanjakan'Andriamanitra tamin'izy ireo. Ary ilay niaraka tamin'izy ireo iny izy dia nanafatra azy mba tsy ala ao Jerusalema fa iandry izay nampanantenany ray araka ny efa renareo tamin'ny vavako ho izy. Fa ijoany nanao batemy tamin'ny rano ary ianareo kosa hatao batemy amin'ny fanahy masina raha afaka andro vitsivitsy. Ka izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izay fa no fotoana hanangananao ny fanjakan'Israely indray? Fa hoy ny navaliny azy ireo, tsy ianareo ny mahalala ny andro na fotoana zay efa nalatry ny ray amin'ny fahefany. Fa rehefa hidinan'ny fanahy masina ianareo dia hazo hery
ka ho vavolombeloko an Jerusalema sy eran'i Jodea ary i Samaria ka hatrany amin'ny faravazan-tany. No ny efa nilazay zany izy dia nakarina teo anatrehan'izy ireo ary nisy raona nanakona azy ka tsy hitany masony intsony izy. Raha mbola nibanjina ny lanitra teo izy ireo tamin'ny Jesoa nisondrotra ihany dia indreo nisy roa lahy ny akanjo fotsy niseho teo anilany nanao hoe, ry lehilahy avy any Galilea, nahoana ianareo no mijanona eto mibanjina ny lanitra? Iny Jesoa nalaina taminareo ho anandanitra iny dia mbola ho avy indray, tahaka ny nahitanareo azy niakatra anandanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoe taratasiny masinda Paul apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina havana, Andriamanitra rain Jesosy Kristy tompontsika rain voninahitra dia hanome anareo ny fanahiny fahendrena amampanambarana fahalalana azy tsara ary mba hampahiraty ny tsara ny masom-panahinareo hahalala izao. Ny fanantenana ny antsoany anareo, ny habeny voninahitry ny lova nomany ny ho an'ny olo-masina ary ny alehibe ny fahefany mioapampana ho an'ny izay mino hita amin'ny fiasan'ny heriny tsy toa. Na ariary ny tao amin'ny Kristy izany heriny izany tamin'ny nananganany azy ho velona sy nametrahany azy teo ankavanany any an-danitra. Ambony lavitra no ny fiandrianana rehetra, ny fifehezana rehetra, ny fanjakana rehetra ary ny anarana rehetra azo tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny fiainana ho avy koa. Ka napetrany eo antongony ny zavatra rehetra ary nataony filohany ambony indrindra izy amin'ny eglizy izay tenany fameno izy mpameno teny andavany sy antsakany amin'ny ratsambatany rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nisoratany Masindaly Lioka ao amin'ny toko 7:20. Tamin'izay andra zegny, i Jesoa niseho tamin'ny mpianany
ary niteny tamin'izy ireo nagnano hoe araka ny voasoratra dia tsy maintsy jaly Kristy sy hitsangako velogno amin'ny andro fahatelo ary tsy maintsy torigny amin'ny fireneny rehetra miantomboko amin'ny Jerosalema ny fibebahana sy ny famelan-keloko amin'ny agnarana. Ianareo ny vavolombelogno zany ary za kosa agniraka aminareo ilay nampananteneny raiko fa mitoera ao an-tanàgna ianareo mandra-pandraisanareo ny hery avy agny ambony. Dia nentiny nivoaka ny tanàgna hatrany Betania izy ireo ary nananditra ny tagnany izy ka nitsodrano azy. Raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarigny ho agny an-danitra. Iretsy kosa rehefa avy nitsoaka azy dia niverigny tany Jerosalema tamin'ny kafaliana lehibe ary tao agnatin'ny tempoly mandrakariva izy ireo nidera sy nisaotra an'Andriamanitra. Masina ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, efa polo andro lasa zay no nankalazasika ny baka, nankalazasika ny fisanganan'i Jesoa ho velona, ka izy izay sy nanota ho isika nanaiko fahotana mba hanapotika ny fahotana tao am-pasana ka hitondra fahavelomana, tondra fiainam-baovao asika ka nahatonga asika ho zavaboary vaovao ka zary eo ve eglizy olona velona tokoa isika, eglizy olona velona manorina ETA, eglizy Andriamanitra dia ilay tranoben'Andriamanitra izay nolazain'ny Papa tamin'ny afatra ny tamin'ny Paka tamin'ny Karemy azavady fa potika ny fahotasika, izany hoe ny tontolo iainasika dia potika satria toy izay ny kolokolosika anasoatsika dia noho ny filana sy noho ny fitiavatena dia niteresika anaraka ny sitraposika ka nanjary sy hoe sanatria fahavalo fa sy nanampy isika isony ka nahatonga zao fahasaranana maro isan-karazany na ny rano isotroana aza efa tena manahirana kanefa ny rano no aina ka ny rano anefa dia vokatry ny zavaboary, vokatry ny ala izay nompitiantsika tamin'ny tevy ala sy tamin'ny motro maro isan-karazany ka potika ka izay no vokatry ny fahotana ho isika satria fitiavatena no nahatonga an'izay ary ny fitiavatena no mampirona antsika amin'ny fahotana ka amin'izao baka izao dia ansoin'i Kristy isika anavao an'izany rehetra zany ka zary zavaboary ka raha izay koa ny tontolom-piainantsika izay nanjakan'ny herisetra, ny herisetra dia vokatry ny fahotana, vokatry ny fitiavatena, vokatry ny fialonana, vokatry ny avinavina ka amin'izao baka izao navozin'i Kristy isika olom-baovao ao aminy ary izay ndikany batemy miala amin'ny fiainana tsy zarizary isika ka mitoetra ao amin'i Kristy ka zary zavaboary vaovao ao aminy ka raha zavaboary vaovao ao aminy koa isika dia ny tontolo sika zany miala vorary na dia fantatra sika aza fa olombelona isika miloloha lanitra mandeha ka mety olena, mandeha tany ka mety misolafaka ka noho ny famindrapo sy ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia zary mpamafy afaliana izay vokatry ny baka, mpamafy fiadanana vokatry ny baka, ilay fiadanana sy araky ny fanomezan'izao tontolo izao araky ny ambaran'i Kristy fa ilay fiadanana vokatry ny fandresena ny rasy rehetrarehetra ka afaka mifanasoa isika, afaka mikasaka ny soa-iombonana ka noho izay fikasana ny soa-iombonana izay dia manjaka ny fandriampahalemana ka na ao anatisika na dia ivelany dia fiadanana isika izay ny tontolo-ponoana vaovao ka mahatonga asika
vokatry izay mahazava-boary vaovao sika zay ka manorina tontolo iainana vaovao, manorina tontolo-piainana vaovao, manorina tontolo-pinoana vaovao ka zary taranaka mpanorina tokoa isika. Ka izay no banjintsika sy no alalinitsika nandritran'izay 70 andro izay ka nibanjinatsika an Jesoa velona eo anivosika, nibanjinatsika an Jesoa mpamindra fo eo anivosika, nibanjinatsika an Jesoa mpiandrony tsara izay nafoiny aino ansika eo anivosika, i Jesoa zay sy lavitra sika ka manome ansika lay fanahy pankahery mpanavao. Izy no nilaza hoe mbola maro ny zavatra tiako ambara aminareo ka ho avy ny fanahy mpanafaka alahelo pankahery. Ka izay indrindra 70 andro lasa izay no nandalinatsika an'izay ka ny any ty dia miaraka amin'ny eglizy manontolo sika mankalaza ny Ascension, izany hoe i Jesoa zay nandresy marina eo anivosika izy, fa nefa nony izy mahery dia ho indrindra ny vavaka ataosika amin'ny prefasy amin'izao alaha andro ankalazasika ny Jesoa niakatra ny an-danitra izao, satria Jesoa tompo mpanjaka be voninahitra lay nandresy ny fahotana sy ny fahafatesana dia niakatra ny tapon'ny lanitra obiny anjely amin'izao andro izao, mpanelanelana an'Andriamanitra sy ny olombelona, mpisaran'izao rehetra izao, mpisaran'izao tontolo izao ary tompony hery rehetra. Sy mba hoe andao zay ny antsika no niakarany any an-danitra, fa ampiseho amintsika ary ampatoky antsika rahasambatany fa any ny tena toerasika, any amin'ny fiadanana mandrakizay, any amin'ny asambarana mandrakizay. Sy manao kobaka ambava zany i Jesoa lay miara dalana amintsika, lay nandresy ny fahafatesana, fa dingana vaovao no ankalazasika ny paka amin'izao fahakalazasika ny niakaran'ny tompo izao, araky ny averimberisika matetika ny fankalazana ho antsika dia sy hoe souvenir fosiny, sy hoe anniversaire, fa marina fahaserovana an'izay zavaniseho zay, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy noho ny fanahy masina dia mivelona n'izay zavatra niseho, izany hoe i Jesoa niakatra any an-danitra izay, ary izay nipaka ho ansika 70 andro taoriana ny sanganako velona niseho tamintsika izy, ary nanambara ny mikasika n'izay fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra zay, ka mahatonga asika olo raika ao aminy. Ka ny any ty ary dia olona raika amintsika, olona ray raha amintsika no tavita any an-danitra amin'ny fiainana mandrakizay. Ka izay no ankalazaisika amin'izao Ascension izao, ka manentana ny fo amampanahintsika na dia eo aza ny zavatra sy mesy etresika amin'ny maha-olombelona milololanitra ho isika ka mety olena, mandeha tany ka mety hosolafaka, ka nefa nandresy Kristy zay ny ataosika hoe paka, miala amin'ny fiainana tsy zarizary ka miditra amin'ny fiainam-baovao, dia ny fiainana any an-danitra, sy hoe mampanofy i Kristy, fa ho indrindra izy raha ao amin'ny vavaka fangatahana ataosika, satria ny fiakaran'i Jesoa Kristy zanaka dia efa fanandratana anay izay isika olombelona zany mitodika amin'iray ny vavaka, ary ny voninahitry n'ilay filohanay kosa dia efa fanantenana ho anay rahasambatany. Ka izay indrindra ry kristianina havana sy hoentina mpanofy isika izao fankalazana izao, fa nidingana manaraka izany dia feno ny fanantenana isika, ka na dia eo aza ny herin'ny rasy, na dia eo aza ny herin'ny demony, na andresy Kristy ka raha miaraka amintsika dia feno fanantenana. Ka izay ihany koa no anirany eglizy asika amafy fanantenana, ka araky ny
ao amin'ny evanjely vonivakina tamintsika teo, toriana amin'ny firenenrehetra metomboka ao Jerosalema ny fibebahana sy ny famelan-keloka, ka izay ny fanantenana torisika ny famindrapon'Andriamanitra sy lefy mandrakizay, ary ny fifamelan-keloka mitondra amintsika amin'ny fiadanana ka nangatahana amintsika ary io ny dingana sy maintsy ataosika mandritra ity fiainana fandalovana ity dia ny bebaka marina sy hoe vita indray mandeha ny fibebahana ady sady dia ny fiainana ho isika, ary zay ny fibebahana zany hoe miala amin'ny ratsy ka miditra amin'ny fiainam-baovao amin'ny alalan'ny tsara no aintsika andresena ny rasy ka mahatonga sika ary ho mpamafy fanantenana eo anivon'ny fiainana zay fantatra sika fa tena manahirana ary maro ny sedra sy maintsy etrehasika, ka izay indrindra ao mila fibebahana izao andro izao raha tiasika tokoa ary hoe ove isika eglizy olona velona dia sy maintsy mibebaka isika, sy maintsy miala amin'ireny fiainana mifanapotika reny, manapotika ny tontolo iainana, manapotika ny tontolo mpiainasika, manapotika ny tontolo sika, ireny avonavona, ireny fialonana, ireny lainga sy fitapitaka risoriso, ireny no sy mahampandroso ny fiainansika, ary dia manapotika ny fiainakaviana, manapotika ny fiarahamonina, manapotika ny firenena. Ka enganie izao fankalazasika ny fiakaran'ny tompo izao ampianatra sika iroso lalindalina kokoa, ary anaiky isika araky ny fampianarana ihany koa ao amin'ny vakiteny vondranesika androany, anaiky ampianarany fanahy masina isika, lay fanahy manadio ny foa mampanantsika, ka afahasika mandray ny tenin'Andriamanitra, ka ny tenin'Andriamanitra ovakisika araky ny lazaisika any amin'ny fianakaviana eglizy kely, ka hoentisika ampiariny eo amin'ny fiainana. Ary dia amin'izay tokoa rehefa miara manao chapelet ihany koa isika, izany hoe zary chapelle portable ny fiainansika, dia mandinika mistery ny famonjenansika isika, dia ireo mistery efatra dia ny mistery ny fahatongavana ho nofo, ny mistery ny famonjenansika, ny mistery be voninahitra, ary ny mistery mamira-pahazavana, ka mahatonga sika mandinika ireo mistery ireo, mandinika manontolo ny famonjenansika. Ka raha mandinika izany rehetra izany sika dia mitoetra ao amin'ny Jesoa, ka rehefa itoerany mitoetra miaraka amin'ny Jesoa sika dia efa mandray an'izay fandresena amin'izay, ary dia efa manomana sahady izay misy azy any an-danitra, ary dia any koa nitoerasika. Izy raha teo moa no nampanantena fa mbola ho avy indray, ka tahaka ny nahitanareo ahy ho izy niakatra no atongavako indray, ka ho feno voninahitra ao amin'isika. Ry Jesosy Tompo ankalazana ny any tokoa amin'izao andro fiakarana izao, andro niakaranao any an-danitra izao, ny association, ka engany entan'ny fanahinao masina izahay araky ny afatrao sy banjina ny lanitra fosiny zay fanantenana ho anay, fa entanin'izay fanantenana izay izahay, ka amafy io fanantenana hoe nandresy anao, ary dia any an-danitra ny asambarana, ka hoitoetra ao aminao tokoa izahay, ka amin'izay
EEV tokoa izahay eglizy olona velona ary ampitatra ny fanjakanao amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'ny famafazana ny afalian'ny paka amin'ny alalan'ny fizoroana ovavolombelon'ny marina amin'ny alalan'ny famafazana amin'ny toerana rehetra ny sodraninao amin'ny alalan'ny koa ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo avy aminao ka atonga marina tokoa ny fiadanana eto anivonay. Ao ho tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.